Zaza Navela nosoratany Rijaniaina olalaoviny Miantsarandrianarso lalaina mahery vola Axiel Rijaniaina Daniel nandray feo sy nandrindra ara-teknika Sarobitsy de lahy nanatotosa Axiel Tatatosiny any toa tatatoa aiza olo aiza nareo e fa inona le ty raha ty mahasepy ty iny tokoa fa misy faly loatra ary tadasineny fa tadasineny ahoana moa ampitoviny ty am'ireo efa lasa korazana zany zay oay tatatosiny any toa reny tiako lazaina azafady indrindra tsaharo ny fifamalinareo mianaka ambalao le ze ty lambara raha jereny ty lahy raha tsy amikoatra reny iny reny sady am'izay faramena tahaka an'reny sakay reny fa misy ina le ty zao no izy ry dadatoa afaka fanadinana sady mety tsara anao tiany satria nahazo mention bien zany e laza fa ilaza inona koa le kely ty manoatra no reny laza lozy reny rangabo de arabaina ry anako ho tonga am'izay ambondriana ianao de indreto zay solo indray aman-dreninao vonina trany anoana sy atafitanao am'izay rehetra tao e de arabaina le zany lahy raha ny baky zay no azo lahy fa eto fa tena nomboka ny ady maiza misafidy tsara am'izay sy ampampianarina ty lahy tao maromaro ihany mantsy izy reny lahy raha teo no nisafidy ny taranja santifika de tena misaotra betsaka anareo izy mivady tamin'ny fitiavana sy ny fikarakarana nataonareo tamiko tsy natsiaro ny tena kokamboty manana anareo marina aloha zay ary makasitraka tamin'ireo firaritsona ataonareo na izany aza azo mena tsiny ahy tsy tantiko tsony ny fihetsepo-poko amin'izao fotoana sarobidy amiko izao natsiarovako tamika andreo nahitako masoandro mba tony ahoana ny hafalin'izy ireo koa raha teo izy ndry okare zay anako tsapako loatra ny mahazo anao kanefa aoko zay fa tsy ampiverina ny lasintsony angeny ny ranomaso e sao azo areti-po eto izy andao lesy no avy mimpanjinina rado skiny ny herim-po sy ny heritsaina zay anana ny lahy anisan'ny toetra re tena nampiavaka ny dadalahy zany toetra zany ary mitraka am'izay lesy fa inary ty lehilahy be ranomaso ty fifaliana nge lesy zao fa tsy fahoriana marina tokoa ny dadatoa e ary aza matahotra ianao fa tandrifindrao anay ihany iny fa tsy mitoetra akory gaga amin'ny lahy mantsoko ary aza matahotra lahy fa iandry an'io ny tombotsika de hidinika an'izay anaovana fety am'izao fahasoavana zao mamerina fisaorana trany ary iloza kely ho any any hevitra angamba aloha nareo sady mbola andinikito gazety varim-panadinana ity koa jerevako an'ireny namako afaka na tsy lasa ndao ry anako misoran'Andriamanitra fa afaka baka somatsara ihany le zanatra lahako tena mahay aloha raha iny zaza iny sa ahoana ianao raha matoa inona kiny idirako hafahafa anie zany fihetsika zany raha matoa ty fa nisinona tampoka teo ianao mihitsy raha ngaty ny tena hafahafa zany tokoa no hoe ambomarambola no voka tsara maso ka anjeva no matavy omby ny zanadra lahy tsy aina amalibabena na tsy arony de anaovako fety sy faliko am'izay fahafahany baka kely io fa misy inona ny azo ao naterako raha voavy efa any ampita izay ahafahany io ny afaka roa taona koa zao no efa homaniko fa tsy misy tokony ampihetso-bolomaso ahy am'ty radorado totombitanao ty indray ianao sy nitoetranao fantareo tsara fa tsy manana havana afa-tsy ny rado iny eny izay maralahy no any nateraka tadasomamy roa taony rado notratra ny lozam-piarako de matsiraviny iny izy mivady sy izay zatao akibony ka atao kosa angamba fa tsy ho tsiniko raha manao soa am'ireo taranaky ny rahalahako ny fanapatsina amiko ka moa tsy efa ampy azy moa zay vitsy zay misaora izy an'Andriamanitra afaka nampita azy tamin'ny baka iny raha fahazahoaka an'izany zavatra lazainao zany ne Emilio de mitady tsy ho vonina no anandrado amin'ny fianarana tsony ianao zay mihitsy ainao tsara raha voavy eo aleo mba hifantoka amin'ny fanabeazana anyony am'izay fa tsy taizazana baratra mandrakantro eto foana akory de ataovy tsara ho andohanao raha farambola izah koa ny raha vavy sao aminy
de tsy maintsy tafita sy manohy fianarany-rado zay ty mazava eny ariko de vitantsika eo ary zany. tsy andany andro ifamaly aminao eo tara-matotia ary meo aty io mpakana sigary io ande anakifoka tsy andavaranganatsy aloha Tsy makaranga, tsy misy piasy eto akory a. iny any lasy sy andrany sy vehivavy maivandotsy. Rado, ahoana za no lesy fa sarotra be ny ao amin'ny klasy première ao. izany ray zao milazan'izany tamindrika Ka reo mpiara-mianatra aminay ka te hisafidiny siantifika nefa ohatry ny matahotra indray te aleoko manao littéraire. tsy misy an'izany io riony a tsy misy zavatra homory zany fa saina mifantoka sy mifikirizana no takiny vita ny hafa ve de tsy ho vitandry Zay aloha e. any amin'ny safidy zay ataondry indray safidindry manokana io ary hoy dadanareo izay hoe mahay zany fisafidy tsara mba tsy ho lany fotoana eo ampisafidianana fotsiny so no toy ny boka mangala-pinana hoy izy zay ka ho lany andreo ampisafona ny takotra Maty ko ty Rado ty a. Lasa efa boka indray ny olona za e. kosa tsy niteny hoe bokindry sady angamo reny tsy olona fa mba manao anohatra fotsiny a sandry matahotra ny tokamonina Ataovy eo ihany ary moko. Itomany be eo a de alazako any amin'ny dada sy nefa de miteny a zay a. faly ery indry rehefa be dia Ntsy. de aza matahotra indry fa tsy avelako tokamonina zany everina amin'ny resaka teo tsika raha misy manahirana andry amin'ny fianarana de eto foana nampy fahazamana Misaotra zoky a. Sambatra mihitsy manana ny lasokoko. zany Eny fa na tsiray tapo asika de matsiaro manana mpiaro sy andrekinana manana anao. zany Indray tapo ampoko moa zany iny efa hitantsika fa lasa nano fianarana ny velany iny e. za koa tena matsiaro sambatra manana anareo ndraisinareo akonana fa tsy ho hafa Ka manana zoanana ankonana ne ho ny olona tsirairay e. zany Fa ho ny marina ho ahy e. hoe ahoana Fa manina marina raha tsonao dada sy nendry ray aman-dreninay e. mba satroko loatra ne aky mba hiantso an'izany tsy tsaroko loatra ny fotoana ny tsoko an'izany taminy fa saingy tsy laitrako ny fijerin'ny ntoa hafahafa sy ny fiketiketiny raha sendra tafateny tsy nahazy aho hoe neny lazay fa mampitovy azy amin'ny maty hony ahy sady tsy nalony kibony koa dada tondray tsarotiny Eny e, tsy karotro ihany aloha reny fihetsika ataony endreny e. Fa aza miasa saina amin'izany lahy e. Fa za tsony Rado hoe zandry foana de Rado koa zokoko tiako foana. Ory ony a. ary ohatrany miantso antsika anery zareo zany Ie, reko mihitsy zany. Andao aroany e. Eto. ho avy Ho avy ao. ka andreto ary zay ry dada tosiny ntoa Ie, ahoana tompoko? Lazao amin'izay raha nga ty fa tsy lozanao mianahany eo indray a. fa ino ary ty mahatodina anao ty raha matoa ny ankizy tsy mahazo toerana akory ka alefaso manoatra za ty anao no rendresevera mitako frere eny ny seza tsy azoko mba atoloro kely le saran-dalantsika vo hiakatra ao hialanao avy eo mba jejejo ry neny a na hoe malakilaky kely sika kanefa mahazo ary efa 20 minitra eo ihany ny fiara amin'io miresaresa ohatran'ireny dokotra lany atody reny Zao ndray zany lazain'ilay raha nga ty fa dokotra lany atody a. Raha dokotra lany atody a, ianao ny laniko voalohany. Miaraka amin'ny dibika ohatran'ny saona. Ny maso moa amin'izany ny fitirika, ny nanga mizihitra, ny kibo tamin'izany alatsaka fefany. Ny fe amin'io kely fingotra. Ny rano tsy vitan'izay mainsa fa mbola bingo. Tsy haratsin'izay olona re zany e. na hitiny aratsoko ianao tsy natandambako Iza koa ny latsa-damba tam'ty. Dada sy neny a. Oka tsy adinareo fa eto ane izay e. Fa raha toa ka mbola misy dinika manokana tianareo atao de aleo zay hivoaka indray zaniko. eny tokoa Sady ny tena izy anery dada sy neny tsy tokony eto masina ankizy nareo ny fa maly sy fanebatebaka ohatran'izany e. Niezaka tsy niteny fa tato ato izay mantsy lasa matetika loatra ny fifamaliana teo aminareo. zay ninao raha matoty Asinina loatra ny aton'izany.
Ialana tsindrina rery izy menata. Ho anao kosa sarineny a? Ino le? Tena ilako tsiny ary tsy hoe mianan-kendry akorina hoe mananatra anareo. Fa noho ny vola sy ny arenanareo lahy ampianarana anay ihany ny antony nahazonay izao fahalalana izao. Fa tena tsy mety amiko loatra ilay manaratsy an'ilay raiko. Fa dadako foana io, mba lanjalanjao ihany ny vavavoaka aminy. Fa adinao anie io e, homony toerana mara-pianakaviana azy izy. Io a? Eny e, okare zay rakizy eo. Azafady ry reto fa nentin'ny fony sendotra fotsiny a. Azafady fa saika mba hiteny kely ahe. Marina tokoa ny voalaza rehetra teo. Fa anisan'ny mampirindra ny fiainatokantrano koa ny fahaiza-miaino e. Sy ny fanajana ny safidin'ny hafa. Zay efa mba faly ery teo hoe ny antsonareo dia misy resaka ambara. Kanjonareo mifamaly no tazana eto. No ty ihany zao no mahatonga ny tokantrano ny korotany ity. Eo ny mody monsieur mianan-kendry eo. Ela re zany fa eno fa misy resaka kely tiana mivady atao aminareo ary. Izy zao reny izy ry izy menata. Hoe hoana dadato? Satria moa efa ela ihany sika no tsy nidina tany ambanivohitra. Tendiniko izay hoe tsara raha mandeha midina kely any nareo menata. Mijery sy manara-maso ireo fiompiana sy fambolena any. Sady mba maka-rivotra kory amin'izao fotoam-pialasa sarotra izao a. Mety. Dia roviny izay ary dadato sy ny antonony no mandeha. Zay mampazoto anareo ry anaka. Ay. Fa ny tianay dia mba ianareo mba miova rivotra kely e. Zay ary efa tsy fidiny. Fa raha tsy izany a, niaraka tany daholo sika. Eny tokoa e, maninona raha mba mandeha daholo tahaka ny rehefa anao tsika isan-taona indray tsika? Sady tamin'ny herintaona efa tsy nandeha ihaniko. Ka izay indrindra mantsy. Izay no nahatonga antsika tsy nandeha tamin'ny herintaona. Nahazo promotion tamin'ny asako aho ka niova asa. Dia mitotona ao anatin'ilay vanim-potoana be mpaka-konziny foana fotoana dia tsy maintsy izany no mijanona. Mba ahafahan'ny orinasa mihodina re a. Satria tsy afaka hofanina tsisy olona ao akory. Dia za moa zany mazava be fa arak'izay teny rainareo izay dia tsy afaka araka aminareo satria iza no ikarakara ny rainareo eto. Fa raha masotana ianao reny na afaka mandeha. Izay sakafo vango sy akanjo tafiako mandritra ny tsy mahita anao rehefa dia tsy ho vitako. Andao marina tokoa mba hiaraka aminay ihany. Eno a? Andrasy fa raha hitako milamindamy dadatoanareo dia manaraka anareo menadahany ihany aho e. Fa sao tsy mazoto aloha ianareo e. Ianao indray aloha ilay raha adin-dozy ity a. Aza mana-tena no tafaverina ato tsony. Raha sahala amiko manokana aloha mazoto e. Fa io no tsy haiko. Mazoto koa ka. Sady mbola afaka iray volana vao hiditra hianatra anao inona fotsiny eto a? Dia ataovy izay afinaritra ny vakansy ary. Aleo fa za ihany no karakara ny inscription anao ry iony a. Ay. Afatoy tsara any ny saina. Ny anradondray a. Na rehefa tonga avany aza nareo mikarakara ny dossier, mbola tsy tara mihitsy. Izay tokoa mety e. Dia tsy aloha hoe farany herinandro io nareo menadamy mandeha. Sabotsy ohatra. Tsy eny io. Amin'izay koa mantsy mba tafaraka amin'ireo mivarotra vokatra avy eny an-tanàna dia tsy mangina loatra ny lalana. Moa mba tsy hitan'ny olona hoe vahiny be e. Sa tsy mety izany? Mety ka. Izay mihitsy. Tena mety tokoa izay hevitrao izay ry dadatoa. Ary aleo izany tonga dia hanomboka andamindamy manilamba entina any. Zany mba ampio-ampirina ny aha. Tsy tiako mantsy hanalany io radio indray aho hoe hifindra tranoko. Ndana rehefa ho avy any avy eo anampy Andry e. Tapabolana sahady izany nahatongava antsika aty Ambohidraivo ry Rado e. Tena nandeha fotoana. Tena tamana aletsy raha ty nipetraka. Rado. Ahoana ozy iony teo? Nareo kosa rangahy ny olona velanareo miteny rereto a. Fa lasesa ny sainy Rado ty e. Tsy zany loatra ki fa variana mijery retsy azo ambony avaratry retsy. Aiza. Jereo anie reto izy raha tsy miara mitopa sy miofahofa tsofin'ny rivotra. Ohatran'ireny manody mirindriny atsehatra ireny mihitsy. Mba mahita tao koa lesinareo ko. Isa zao ny eritreritra andinika sy jery izay azony lahany. Fa ny andra izao no mahavariana kely aho dia hoe hidadanandry daholo fe izany mamboly amin'ireto tambary sy tamboly lazaina fahandro iray aman-drentsika reto. Tena betsaka tokoa aloha izy ireo e. Sady tena mbola mahavokatra tsara daholo. Eny e, ny tany koa aloha aty lonaka e. Ny rano no tsy jaliana amin'ny fanondrana.
Ny zezika indray, reo zezika azo avy amin'ny biby fiompy ihany no nahodina. Ary sarotro pisainana ny ianao. Tena mbola matanjaka izy kanefa angetra ny filazan'ny dada dia efa 70 taona mahery izy izao e. Izany tokoa ve? Ie. Ny olona taloha koa anery io normal raha maty izy salama sady mazoto miasa sy mampihetsi-batana izy ireo. Fa tsy toa antsika amin'izao fotoana izao e. Izay. Marina fa tena ilaina ny fandrosoana sy ny teknôlôjia. Fa lasa kamo ny zanak'olombelona. Aizaka na ny anao raha ao an-trano aza dia efa mandeha amin'ny herinaratra daholo. Ny sasalamba, ny fafatrano, eny hatramin'ny sasalovia sy ny fandrahoana sakafo izay verina ho raha madinika indrindra aza. Dia raha ny hevitra ao izany raha dia tsy ilaina ny fandrosoana. Tokony mbola hiverina amin'ny salaka sy ny sikina izany tsika amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka izany tokony mbola hiverina amin'ny haza sy ny fiotazana. Za kosa angetra ny teny hoe tsy ilaina ny fandrosoana fa tokony mba lanjalanjaina na ny fotoana ampiasana azy na ny fomba fampiasana azy. Fa misy ny sasany tena hoe vorona azy nadala ka raha tsy maty ny fofo volo. Ny sasany aza moa dia lasa andevo tanteraka mihitsy. Tena tsy azoko ny tiany mpanoratra ho lasaina ka. Tena manga mihitsy eny izany resaka romena-dato zany e. Tsy tsikaritra akory anjoro teto efa segondra maro. Tsikaritra ihany ianao dadandry avy eny ambany eny. Fa varindresaka izay menadaka potak'izay ianao dia tonga tsara. Eny tokoa e. Ny tena nahavarinanay eny dia nahatazana anao teo e. Dia lasa niresaka hoe tena mbola matanjaka dadandry sy ireo olona taloha. Kiala kely ty. Dia raha tratranao be fandarana tsy letraka izy koa. Manoatra noho ireny mpampianatra manazava lesony ireny marina. Tokony nisaotrany ao ambony azy Andry mbola manana zoky afaka hanazava Andry ny zava-misiko. Sa tsy izany ry dadandry fa hono tokoa inona tokoa ny tsy ambaratelin'ity fitaizam-batany ity ry dadandry Nga hita leretsy fa dia tompony voalohany anay aty ambanivohitra aloha dia mbola miaina tsara ao anatin'ny natiora. Ny rivotra madio, ny sakafo hohanina na ny voankazo na ny anana sy ny legioma. Eny fa na ny hanin-kotrana sy ny vary aza dia tena mbola be otrikaina avokoa. Satria mioty ianao na mijinja na mitango dia mihinana. Fa miloha izay aloha mila miasa kosa. Izany hoe matoa izany tsy mihinana dia ny akamony. Dia ahoana kosa izany dadandry raha sendra tsy manana tany volena dia tsy velona ety izany. Dia any dadandry daholo izany reto amin'ny volenao ireo. Tsy adaholo ireo anaka. Andreo ray aman-dreny lehibe tany aloha tany ireo e. Fa mampiasa sy mamboly fotsiny ihany eto. Ka ireny no manatitra mpahambokatra any aminareo ireny. Fa izany hoe misy ihany ny sasan'izay manokana kosa. Ary ireo vady aman-jana koa izany ry dadandry mba aiza? Mba miangatra retsin-driko ka. Tsy nanambady hatr'izay ary mazava ho azy moa izany fa tsy mananjanaka ihany koa e. Mba tantarao ampahany amin'ny sompi-piainanao marina hoe izay ry dadandry. Eny tokoa dadandry fa andraso aloha andoatra an'ilay sonjo ambilany ao e. Dia rehefa avy tantaraina fa mba ohatry ny mahaliana koa izany. Vetivety Aza ela ary Andry e. Aza totozana le tsisy fa so injera ao amin'ny tohatra ao Inona tsony no amaika andro ariva eo e. Ho tantarako anareo ny tantarako fa aza matahotra. Zarako koa aza mba misy anareo menata. Mba ho namako e. Angatsy angina reheto rehefa lasa indray nareo. Efa eto re alefa amin'izay ary le izy ry dadandry Dia mahazo toerana ary nareo apetrao hetsy ny lovia iny. Ny iray kosa atao hetsy asiana lody no hoan'ny kisoa. Sahoary e. Fihinam-barina moa izy mena-tany miakatra. Toa hoe amin'ny herinan'io raha arak'ilay anjo faran'ny fanaovana tamin'izy ireo.
Fa malelo anjarany anga hony zato ravoavy. Ny hoe malahelo eo ihany fa mahakasika ny fianaran'izy ireo no tena mampiasa ny saiko e. Ny any ony moa iny efa milamina ihany. Fa ny andrady no soa dia sanatrita raiky ny fikarakarana ny atao taratasy. Tokony antsonana izy e. So mantsy mba misy taratasy tokony vitantsika ihany mikarakara azy mandra-patongana. Lehilahy lehibe ohatran'ny ombiny izy ve ravoavy dia mbola izaho ihany no ikarakara ny atao taratasiny a. Fa maninona marina moa raha ajanona ny amin'izay rado e. Iony koa zao no tokony karakarana tsara ho tafita. Tsiry Emilio e. Vady nataoko teo an'lo vatana mangatsika ny ray aman-dreny rado ny ikolo sy hatafita ny zanany. Ka noho izany tsy maintsy ho tanterahako izany. Ehe, voatampaty ihany koa ny antoniko isehoana amin'ilay sy irairaina eo. Raha anare izany izy, inona ny tsy narenany nanabe ny zanany? Ary manao izay ampiakatranga ianao izany Emily. Ny fanaovanao tsinontsinona an'ireo razako izay mipiraka sy nahitako masoandro. Ary ny rahalahako izay efa rasa vovoka atao lefitra ihany fa ny fanilikilianao an'ity izay sisa hafako, izay tapaporoana sisa tsy may, vary sisa navanda ny tena tsy tantoko. Iverinao moa fa raha ansaka ny zokiny ho artako izao a. Ko andefo azy ara ny razanao raha ngaty arahiriry sy ikolokolo anao eto a. Zaranao ary mbola nisy an'iny totombitana rahatsiniko. Ary iny koa moa na oringana tsy isy ana azy tena isan'ny mianakavy. Fa mihevitra ny tenanao iza moa ianao ty e. Ako. Iverinao tahaka izao moa sika raha tsy ho isy etazoko. Zay indreny ianao. Dia ankehitriny ianao milamina dia ny zanany no tadavinao ahilikilika. Fa ina loatra ny tena ho andohanao ty Emelia. Ohatra amin'ny atezitra ihany izany a. Aleo aloha lamina kely. So mantsy ho tapaka lalan-dratsy reheto ka anahirana. Aokare izay ravoavy eo. Dia azafady raha natezitranao ilay resaka teo a. Mba hevitra fotsiny eneny ahy iny. Mora miraina ohatra izany mantsy izy ty a. Ary aleo koa andeha atory. Zany na raha mba nisy miditra tamin'ny eny ilay sakafo nohanina teo. Lasaka! Tavandiamandry ravoavy avako. Rainareo angamba izay mandony izay raka izy a. Aleo rehefa voaiko e. Ny zanako. Ay ve efa tonga nareo menatay? Ary mba nalako tonga kosa ianareo a. Manahoana aloha dady. Salama tsara rehetra e. Ary izy rato? Miarahaba moa tsy vita dia efa fanontaniana lava reny ianareo ka. Nalako tonga tokoa izay satria maro ny fiara niakatra. Ny olona koa maro dia tsy dia nijanona ela ny taxi brosy e. Rado indray a, vao tonga dia nametraka ny entany fotsiny dia lasa any amin'ilay namany ihany fa hikarakara fianarana izy mirahalahy e. Kanefa ki dia misy resaka tiana holazaina maika mihitsy. So mantsy diso-kajo eo ilay dalaka. Fa diso-kajo ahoana ry dada? Rehefa tena nandinika rehetra dia tapa-kevitra fa hajanona fianarana amin'izay rato. Fa ahoana kosa ry dada? Zany e. So dia mba tsy rariny kosa izany e. Raha nresaka izy fonony tatiana dia hoe hanono fianarana izy e. Ary toa hoe hanao agroga izy izay. Na agrorika alakely ity na inona rehefa hoe mijanona dia mijanona. Anomboka ianakendra indray mantsy ndry iony a. Neny a. Inona e? Mba adino ihany kosa aloha e. Mbola eo ambany fifehezanareo ne rado e. Dia maninona ka? Eny fa na dia fampitona azy manana soa izy hianatra. Ary indraikitra ray aman-drenay no manohana azy amin'izany. Isika ane tsy hoe tena fadiranovana akory ka hoe tsy misy tsony eo an-tanana ka tsy maintsy. I dada mba mampidi-bola be ihany amin'ny asa izay ataony. Ny sakafontsika tsy mividividy fa any ambanivohitra no ampiakarina. Ka nahoana loatra tsy avela hianatra tsony izy e. Zao no ilay teo anatin'ny lokelinao io a. Zaza mbola eto ambany fifehezanay ianao ka tsy ianao mihitsy no hibaiko sy handidy anay amin'izay ataonay. Azondry izany? Manahoana tatatoa? Rado a, mitady Aza toizana tsony akiry iony a. Efa araiky tao ivelan'ny tao daholo ny resaka amin'ny fanaovanareo tily mianaka teo. Jereva amin'izany anie tsy fahalala-pomba ny havanao ry ravoavy e. Nanomboka ovinandray moa ty mihainresaka ty rehefa atao trano. Rariny loatra raha tsy ampianariny tsoniko. Salan'ny ampomba torako soa ny volana ampianarina ny tony. Neno a. Mazava milatsara angamba izay rado a. Manomboka eto izany lahy dia tsy mianatra tsony.
Na izany koa za tsy hipetra-potsiny ato anao ty la fa mila mitady azafara azy aingana. Zay mihitsy. Manahirana koa lesy miara-mipetraka samy lehibe a? Eny rery tadatoa, manaiky mifandaminana fa afaka mba mangataka fanazavana fanampiny ve? Inona loatra ny anton'izao fanapa-kevitra tamiko izao? Ifonako raha toa ka nisy tsy nentina toko. Esy, mandeha narikary tena am-piangonana raha hitady fa any no misy firana fanampiny a. Zao lesy Hoe ahoana? hita fa tena tsy maraka intsony ny fidiram-bola ato an-trano. Io nefa lafa mbola lavitra ny lalany. Zany. Mety tsy ho tonga amin'ny tanjona tiany andefasana azy ihany koa raha toa ka sady ampianatra lazy no ampianatra azy ihany koa. Ie, zay mihitsy. Kanefa ngery tadatoa, azo heverina fa manana ambiampy ihany sika hatrizay e. Ka nahoana moa raha amin'ireny ampahamokatra avy amin'ny tany navelan'ireo ray aman-dreniko no angalana? Amidy andoavana ny fianarako raha toa ka vola ny olana. Dray. Fa mihevitra moa ianao ty fa mbola manana tana rado. Adinoy izany. Na iray dingana aza tsy misy navelan'ireo ray aman-dreniny ty akory. Misaorana mivady na tafita sy namelona hatrizay. Raha ny tokony ho izy aza ne tokony hoe manonotra ny vola lany hatrizay ty rehefa miasa. Zay mihitsy. Andray kosa aryneny, kanjony zany rado a. Fa inona loatra ry Andriamanitra nahazo reto ray aman-dreniko e. Ontsa loatra ny rado a. Jereo anety izy raha tsy nanjo rehetra toreny akoho voambarika reny. Eny ary, mazava amiko izay fa misaotra anareo tamin'ny vitanareo tamiko hatrizay. Dia aleo fa ezaka arak'izay tratrako a hitady asa. Izay any lesy fa mindevonjeo amin'izay nefa trano lahy. Eny ary tompoko. Io aloha mbola mijanona kely fa mbola misy zavatra ila kely anao e. Hoe on zay neny. Lasa aloha, efa divy tsara ve aloha le rado teo iny e? Ie. Zao n'izy riony a. Tsy laiko tsony kondry a, mifanerasera be loatra amin'iny. Tsy andry moa fa olona mahery andro ane izy iny e. Manipaka sy mandrava ireo olona akaiky azy. Isan'izany ireo ray aman-dreniny. Ka olona ray trano ato kosa veriny dia tsy fanerasera. Eny ariko, dia doy fa ary izay teniko izay tandriny lozandry e. Miarahaba dia samy vita. Andry, atao hoe niditra tamin'ity volany ity hono ny mpianatra teny Ankatso. Sambatra ireo ankizy mbola velon-dray aman-dreny, mbola afaka mianta, afaka mifampizara fihetseham-po, manana namana azo hitarainana. Fa ty za dia onjomonjoko samy rery, tsy ray ankahery, tsy reny anambitamby, tsy zoky an'olo, tsy andrianarina. Tsapako ny ovabe tadatoa tao aorianan'le nandehanana sion tany ambanivohitra iny. Lasa tsy ahita teny firy toy ny taloha. Lasa masika amiko aza indraindray. Mahavita manao rabiraby teny milaza fa soalafa hony aho. Neny tondray moa dia iny toetra nefa hatramin'izay iny. Ary ny tena mampalahelo dia iony. Bedy izy raha vao tratran'ireny miresaka izay menada ato an-trano. Indray mandeha aza vototra mihitsy ny sandriny nasehony aho. Lasa miafiafy izy ary nangatsiaka ny fifandraisany menada satria za mihitsy no miezaka mandositra azy. Mampalahelo ahy izy tsinona ka. Zara raha nahita tory aho nandrakalina. Amin'ny firy marina moa zao ory zao. Efa mitely mahery sahady kay. Nzay ary fa neny to sahady izay niko any andala tsara an'izany. Rado a! Rado a! Ahoana izay tompoko? Mifaza amin'izay manao ny raharaha mahazatra e. Hiditra amin'ny enina hono mantsy io ny androany. Mialohan'izay nefa dia mila masaka ny sakafo maraina. Zany. Ary mila mafana ihany koa ny rano isasany telo mianaka. Zay fa lasa heverina tory e. Aza adinoina ilay mividy kafe tsy amin'ny ragista fa ilay nataon'Andray mandeha iny mantsy natsantso be ka tsy tiany voavy hono. Zany ve. Indray tompoko. Ho avy e. Dia tsy maintsy mitsanga tsy sarotry tokoa moa zany lary rado. Mafy ihany tia mipetraka makavany ity ka.
aizako latsaka ambany reny mpiasa trano reny mifoha maraina mahandro ny sakafo sy mikarakara ny fandaminana ny trano. Vitsy izay dia mba mivoaka tahaka ny olon-drehetra ihany, fa sainginy an'ireo olona mandrato fahalalana sy miasa no ivoahana. Ny mitady asa etsero ka rehefa leo ny tongotra dia mody. Tonga tao trano nefa dia ho an'ny vavan'ny neny tomely. Rado fa mbola tsy nivoaka tao ihany ve? Oe, nizay ary ny elona rato. Aleo miarina vaingana teto. Ho avy re a! Ho avy e! Tsy vanina raha ianao rato tsy namposiko hoe ianao navita an'izao. Aiza ve ka vitanao mihitsy niditra nitsokosoko tao amin'ny efitranko angalana ty firavaka ty? Mba nietreretiko ho zoko fitaratra sy azo antoka ianao ka zokom-bomanga fotsiny. Zany efa ny tena nareo e. Nareo ny diso mahatoky loatra an'io. Tarana boanjany ka foty bonembe. Anjarako indray zao mangataka fanazavana amin'ny larado Fa ahoana tadatoa? Ahoana moa fomba nangalan'la iny firavaka iny tao amin'ny efitraniny io? Dia ohatrinona ny varotany lazy tany amin'ny mpisera volamena io? Tsy nanao an'izany kosa ka. Tsy hain'la moa fa olona mpiray tanàna amintsika ety ihany ange izy io e. Mahafantatra tsara an'la. Ka tsy ny salasala izy raha nahita ilay goromety misy ny anaran'ny onona vavison. Tadatoa, sako minina aminao fa tsy nakaniny ary tsy mivarotra ny izany koa. Dia mbola sahana maro tena eo ihany zany le karla ty fa adala zany olon-dehibe io tonga eto. Mananjina ny tony volamena tony ka za mininina ny fahatany amin'ny tony. Sa anao zany manao tsitsika ranom-bolamena? Tena tsy namposiko rato mpamitaka ianao, mpandainga. Ionya, Andry sisa mba fitarainako sy fitatarako ny manjo atato amin'ny tiakona. Dia ankehitriny koa ndry dia tsy ianao atsony. Tsy nanao an'izany ary Ionya. Fa fiveran'lany ato zany rato zazakely mihitsy ka azo n'lay varotana sakabelo. Tadatoa. Tsy ilaiko be famalina olona ase. Oka kosa tadatoa. Dia vitanao an-trano mikasy tanana ve? Hatrizay Zaza tsy mbola tsara koa ny kapohanao ankehitriny efa lehibe sy feno taona dia hotaroanao sy vononao tahaka izany kosa ve? Sao dia mba tsy rariny. Fa nataony larariny. Firy taona nanabeazana sy nitezana ny latato dia izao ny ataony lahy. Samy evi tena ho lehibe dia mietreritra nohatra. Toerina say e. Lasa lahy fona amin'ny olona mbola tsy tia lany ity izany le daroko ateo. Mifona aminao ary Ionya. Tratra ny fakapanahy dia nakasaika hivarotra ny firavaka ao. Kan'izao hitanao izao. Tsy amerina intsony Ionya. Mamela. Mbola feno loatra reny foka rato. Tsy mbola afaka niresaka aminao. Fa nazanato izany dia tsy mitana alahelo aminao. Ary mitsangana teo fa aza mandohaly keo e. Ary aza raisinao ny tanako e. Dia misaotra anao re raha misy tamina merenanao anay firavaka io. Raha olona hafa angamba ny teo amin'ny toeranao dia faly ery. Tsy nisahirana nitady izay ho tokony akory. Afaka mandeha amin'izay angamba ianao e. Manao inona ka ianao ato rado? Mamaky an'ity boky ty atao am-pandriana ary neny toa. Zao lesy mba tovolahy endriko. Rehefa sisy atao dia mba mandrato fianarana sy mijanona ato an-trano fa tsy nalava tongotra fotsiny any ivelany ihany. Sa tsy tiany rado ilay mba tavela miaraka amiko ato? Neny toa, mipetra ianao tsara ka. Fa inona ary ty ataonao ty e? Zao rado Ahoana? Raha malaiky ny ara-samiko ianao dia ataoko tena miadana be mihitsy. Fa fiaraha-miasa inona nefa ny tiany neny toa ataoko e? Ary azy esorina reny ny akanjoko ry neny toa. So anahirana re raha sahanatria misy mahenona mahita amin'izao mariny. Ao moa rery rado Oay marina inona raha ny tiany ty raha matoty atao.
Ao re rato Fa natsipiny ery amin'ny tany ery koa le ambonin'akanjony. Ao ianao ry nentoa. Ay rehefa tsy azo ifanarahana ary le fiendrany ity dia zao Ay! Vonjeo ary olona! Oay. Vonjeo raha voavy eo! Aola laiky sola ty ato vonjeo Nentoa, fa ino ty ataonao ty e? Moramora ianao e. Vala ty varavara ty rado Vonjeo re raha voavy fa maty midika retsaka avy aty anatiny io. Zany efa tsy afaka akory. Tsiry dadatoa, laingy zany e. Mba mafy koa ty varavara ty zany ka. Aleo raha angalana bana tsara ty etakana andray mandeha. Zay fa vo. Fa ahoa zao rado? Misaotra anao. Fa ahoana hoa zao? Io ny avanao raha voavy Lasa raha mbola mijanona ato io. Marina Oly ty rado Tsy tahotra tsendra dia mikoty izy. Rehefa tsy nanaiky moa dia saika olany mihitsy. Ty lainga tsara lahatra ataonao ry nento. Tony aloha ianao ry Emilio dia laha kosa rado. Rofo ny entany lahy dia lasa lahy mandeha. Dadatoa, mifona e. Aleo hijanony ety ihany. Tsisy lia Tsy mahita lia raha miala eto aminareo e. Nareo no mba sisahan'ny havako. Avanako saika olana Ianao mihitsy ry nento ny tena ratsy saina. Niezaka ihany ny havy fa tena distro kosa ty ataonao ty e. Tsy hainao an'lahy eto ahorony ny entany lahy dia lasa lahy mandeha. Sa polisy ny ty laka an'lahy eto. Mba eto aty kely ane ry olona finday kao etsoko polisy Aoka rery dadatoa marina. Aleo fa andeha e. Ary tsy tondra entana ihany koa satria ny andro alina. Ka so savoritandre mpanararoatra koa na ireo tsy lahy ihany koa. Aleo angamba ny kara-panondrika ihany no entiko. Raha pitso mazava makany ny entako. Zarany tiara mbola tsy nisorony reny akoty reny ko iverina akahoana. Mbola volany amadidio ane niala tamin'ireny Tsy misy entana mivoaka eo fa aleo Lasa koa rangaha. Avelonareo e. Fa hoaiza zany rado indry? Manao tao foana resy dia reny no alehany Zao ny zava-nitranga teto Tena tsy naposika fa raha mifandroahana ohatr'izao ny zavatra nitranga teo iny. Tena fetsy aloha raha ineny toka. Dia aiza hono zany le selary rado no atory amin'ity alina ity. Angamo vita an'ity alina ity ihany. Fa manomboka eto zany dia aiza ilahy no ahita trano anitrihana an'io. Lahy ty tsy kitaitsy vary maina, tsy havana tsy namana. Dia anampisan'ireo mpatory an-dalana sy mpirenidreny an-tsena ve zany? Mitady asa to ny faladiky rariko ihany no lany. Firifiry moa ireo demonde sy CV naparitaka etsero fa tsisy vokany. Tô izay malala olona ihany no tafiditra. Neny sasan'izany aza moa ka misy hoe amboary kely dia ampidiriko ianao hoe kanefa ny tsitsapan'izy ireny anie dia hoe matoa mitady asa zay dia tsy manana asa mampidi-boly. Za koa ty dia lozako maminavina sy mitanisa fotsiny eto ka. Amin'ny firy marina moa ka izao mety efa ho amin'ny 20 alina any. Satria raha iny avy-nijery vaovao iny no saika tory dia tsy nahita tory ka namaky boky no niditra ny to mety hoe tamin'ny 10 teo dia nanao Andry fietsiny ireny. Ny ampy ny fifamaliana teo ampy ora ray ireny. Aleo mihevitra izay atoriana aloha ka. Aleo atsyatsina anatrano atsiny no matory. Ao mantsy to ohatrano misy an'le saly fipetrapetrahana io ka izay no ndeha atao. Raha pitso misaina izay atao. Tena ohatrany nangingina mihitsy izany tsenako izany androany. Eny, antanandany tokoa moa izao ka tsy dia manambola firy ny olona. Soa aloha fa mba maromaro ny tsakaraha vita tamin'ny maraina dia mba nisy entina kely atao sakafo androany. Mba mbola misy ambom-bava kely aza atao tsara tahiry aty aposy atyko.
dia baka eto matsaka sy eto mibata entana le zany ny laky ratoko. Roviana zao no azo lisony samy fibatana entan'olo. Dia velomatra tokoa moa zany ny fianaranako. Koto nofinofy sisa le hoe anao agro hoe anao ingénieur ena enjana tokoa izy ty. Ahatsiarovana an'le tenin'ny mpanolotra ra izay manao hoe tolo lasiady ny fiaina ka zara ho an'izay manampy ny havana andresy aza. Mila miady ialahy rado. Neny a, tena mavesatra be ty entany ty ka tsy zakako ka. Sady izay mbola iampy ihany. Tena torovana ny sandroko e. Jereo raha tsy mivaramena mihitsy ny felan-tanako tambesaran'le gony. Sady mba menatra koa ilanjan'ity entany ty eto ka. Dia izay hitondra an'iny koa ve anaka dia maferina ianao sy mampimenemenanao eraky ny lalana eo a. Izany no alehany rehefa zatra ny antera tamin'ny rado ka. Ka na izany kosa aza e. Jereo anerineny raha tsy za ihany mijerijery ny olona e. Aleo ary reo ny antso an'irony doker rony a hibata azy a. Sady mbola misy entana alaina ihany koa azy ka sao vao maika hitombo eo ty menimenina andrity. Ortovila, io ne mba entikely reto entanay reto e. Endra tompoko. Ay marina. Tsy nenitosy io ny ve reto. Dia ahoana no atao? Izy ary tsy mahalalako. Atao miasa lesy rado volany dia daviny ety. Tsy reto amiko reto ka, retsy amin'ny zanako retsy. Ao ary etiko raha matoy kely a. Ito. Za Ohatran'ny feo tsy fahiny ampoko izany feo izany a. Andraso hoe. Rado. Rado ve ianao? Fa inona ty mampipaka tamin'ny mpandrehetsiry io a? Rado inona e? Rado io roneny a. Na dia lasa be volombava be sy nahi azy izy dia ny feony tadido. Ino a rado io? Niverina tapaka tato an-tsaiko. Ary angatsy tsy karitry neny ny vangivango eny an-tanany iny e. Le nilazainareo fa andrainy ka nisy sorona sy nomena azy tamin'izy 20 taona. Tokoa io tovolahy jereko tsara eny an-tananao iny. Za ihany retery neny toa. Raha tokoa ty manoloana anareo ty. Resy ny fiainana ka zao sisa ny farako rehefa nahilikilika reo. Ako momby kely ty vava rado fa tsy laiko ny fanontonona neny to eo a. Ary angatsy amidy rotony ny vangivango vola fotsy iny a. Eto ty hovidiko e, dia amin'izay mba misy atao sakafo ianao. Dia mba mijery koa fitaratra ry anona dia mba etezo ivolo io a. Ny volombava amin'izany jere. Sa efa tsy mahatakatra lahy mariary zato tsony koa. Mba aoka kosa izay roneny a. Rado a. Aleo raha tsika mibata le entana. Na aleo le kitapo kelikely entiko dia le lehibe entana lahy. Tsy laiko mibata ny indriry io a. Zao ny sazany io mbory ty a. Ndray kosa roneny. Misy a dia mitaritarety. Ary apetrato amin'izay ny entana iny dia mandehany e. Ary ny karamako mibata azy tompoko. Tsy misy ry a. Tio mihitsy aza zao ny tokony mbola alefa vola aty aminay. Ny atsemboako an'iny no alaiko any aminao madame. Ary firy taona koa moa no nanompoko anareo tao. Tsy misy e. Neny a, sao dia tsy rariny kosa izao e. Ty rato volanao a. 5,000 iny dia ataovy izay mety any e. Aza mirenana tsony. Taiza akory ihany na ny mbola nisy dokerany karama 5,000 izany. Lalina tsy ampy tora eo akory. Omeo ty ny vola iny ry rado a. Solo ihany ty arivo ty. Langa an'izany rado a. Ary andao andeha amin'izay roneny a. Ay kosa. Eny ary. Fojere olona. Fojere mpangaro posy. Mpanenda kiri olona. Isakana. Lasanindre olona. Tena nodorodo makaty amiko daholo ny. Tena amonao to ary tsy afaka nitsoka tsony. Raha itsoka aza tsy lasa lavitra akory. Oka re tompoko. Tsy mangalatra izany ahy e. Aza finona re tompoko fa marary e. Io e, io. Ay! Marina tsy voa. Le samboranga iny a. Ay! Malia mama. Oka re izy tompoko fa nadahako io a. Tsy mangalatra izany io. Oka ho a. Sady tsy mety koa anie izao ataonareo izao e. Rehefa tratra izy dia aterineny amin'ny manam-pahefana dia izy manao fanadihadiana fa tsy tokony hanao fitsaramba-bahoaka ohatr'izao kosa e. Tsy mananjoan-datsaka ny olona izany tsika. Samy olombelona izao ihany kosa ve dia hifanoha. Fanampin'izay samy malagasy. Ezika indray mantsy ny mon'ilay mianan-kendry ty a. Ay,
Marary aneny lay voadata andriamanitra nahoana ny dia ampitondrainao an'izao azo fijalianako zanako izao ahy voalotoana monja dia nafony akonako reo havana ambany anty-arato nanilokilika izao ny fiarahamonina mitora-bato sy manenjika mafy amiko izao ry ony rato haiko fa marary lahy fa izao hoe mitsangana teo aloha dia andao ateriko any amin'izay misy an'ilay lahy avelany eny ho diaraka amin'ny soferany iny avy anasasiana ny amiko ianao ary andefindreo ny reninao fantatro fa fitserana fotsiny ihany no nahatonga anao eto ary tsy miendrika midirana koa ny tranoko avy ianao faty anaraka ny dada sy ny eneto tsy rato na inona fandraisanao ahy eto na inona tsy amelanao irereto ary na iza tratra n'izao nahazo anao izao dia tsy maintsy manao ny aditsiko raha mbola azoko atao andao ianao ateriko dia andraso vetivety hividy fitaovana hikarakarana anao rehefa andao ianao ateriko dia andraso vetivety fa hividy fitaovana hikarakarana anao rehefa tonga any aminao dia tsy nanaiky mihitsy mantsy io ny raha tsy nanatitra taty an-trano ny fitondeza may izy dia ninarany nanety tato ny voliko noesorony koa ny volom-bava ary ny diovany sy ny karakarainy ireo fitaovana sy entana keliko izay izy voalasa dia natsopo loatra raha iny ony ka olo ny fiarahamonina ihany koa fa aty ireny tray tena saika maty raha tsy ony le velo-boalony tena nahavako ny lohako sy nahafanina marina na iverina iasiana za tsy homenatr'olona ka anefa raha tsy ho iny anefa dia ho aizandray hoay dadandry marina mino fa izy no afaka manampy ahy tadidiko eto ireo zavatra nilazainy tamin'izay tany ireny mbola kely raha dia niasa ny andrompy tamin'ny raibe sy rembenareo dia rehefa hitany fa mba natsilo saina dia nampianariny ray roamby folo taona no nanomboka nianatra kilasy taona voalohany tsy nahatojo ela nefa fa teo amin'ny kilasy taona fahatelo aho dia nijanona satria efa bevokany mevasoa renilany rembenina tamin'izany no izy ireo efa somary lehibe ihany mo vao niteraka dia tsy nanana koatra ny renilahy izy ireo izany hoe efa avitokana izany renirato raha azoko tsara izany tokoa rehefa nialehibe mevasoa mazy dia tonga tovovavy pikana sy tsara tare maro ireo tovolahy teto tanàna no nitsiritra azy fatratra saingy tsy nisy nahampitepony foniko fa tovolahy ray mpandalo sy zanaka bila ravinahitra no nambabo azy dia nirainirato zany ka naraiky piti azy nifakapiti fatratra izy ireo ka dia natao ny raharaha ny tantaranao anery dadandriny no anontaninay ay mo fa ataony lasan'ireo ray aman-dreny sy ny fiaviandray no azavainao eto ka mifaningotra amin'izay mihitsy eny ny tantarako nobiazon'ireo raibe sy rembelona zany ary noraisin'izy ireo tahaka ny zanaka naterany mihitsy la ny andro dia ao ampanompona azy ireo aho ka tsy mba nanana fotoana hikaroana izay ho andefo mandrika angah ka rehefa tena osa raibenina dia nanome ireo tanyny sasany ho ahy hoentiko miary sy mivelona hony ho setrin'izany kosa dia nanafatra izy no mba hitsonjovako ty zany amin'ny vavitokana sy ny taranana dia himevasoa mivady zany kanjo tsy ampytaona 5 akory no mivadiny izy ireo dia tratra lozam-piarako dia tsy napozina ka dia lasa ny aloha lalana ihany ko dia anao zany sisa tavela dadandry mbola misy iraka tsy vitako anaka matoa mbola velona
izy rehetr'ireny efa navita ny fiazaka zany ko. Zay tokoa ny teny nolazainy dadandry tamin'iny. Ary inona le hiraka mbola tsy vitany? Nahoana tokoa moa no maty avokoa ireo ray aman-dreniko no toa izy rery sisa tavela. Eto vao mazava amiko ny mission ataony. Andripaka ny menakavy dia mora aminy ny andova sy hivarotra ireo tany. Mila mihetsika lesy lahy raty fa raha tena atao fandinihana dia any tanàna satria lova tamin'ny reniko. Nahoana ny nitozy tadatomo mandray ampaham-bokatra fa tsy za. Satria araka ny voalaza dia mpiavany ndraiky ny rahalahy zany. Zany hoe tsy misy tany dadatoa zany eny ambotra vao. Sao dia zao ihany dia anainga ho any amin'ny dadandry. Ary ataoko mahalala iny androany fa lehilahy lehibe tsy misaina. Fotsy vola amin'ny hafetsena loatra. Izy atoko moa mahita raha izy ihany no namono andreo ray aman-dreniko e. Satria araka ny fitantarany dia le kameo fitondrany ihany no nentin'ny dada ka nahafaty azy zay. Miseho anao fetsy loatra mantsy ianao ry dadandry a. Zany navelanao atoronahitra teo ambonin'ny arenan'ireo ray aman-dreniko. Ho avy aminao tokoa ny alahelo-n'izany atao hoe zaza navely zany. Soa fa nanome vola kely ho ahy ony. Soa koa fa tsy dia lavitra ny tanàny, fa izy mangina fotsiny sady anio tsy tsena. Rato, ary nahoana no tsy avy dia niditra fa dia niandry teto tokonana teto? Nahoana no... Tsy mila resabe aminao a dadandria. Indry? Ary tsy hiditra amin'io tokonam-baravaranao io raha tsy mazava amiko ny zavatra rehetra. Fa misy inona seny dia misafoka tahak'izao tsia? Ary fanazavana inona moa no azon'se ao anatin'izao misondotro zao? Nytonia aloha dia lazao amiko ny zava-misy e. Zao are. Aiza ireo lovana velan'ny ray aman-dreniko aho, ary iza ny namono andreo ray aman-dreniko. Ohatry, ary tena tsy miala-poziko indray zany fanontaniana tseny zany ny rado a. Hitanao fa tsy hitanao ny avaly ahy. Mihevitra anao tsy ho tratry ny alika mihitsy mantsy ianao ry lehilahy antitra tsy mba matahotra an'le atahorako ty a. Kanjo tratran'ny alika koa. Moramora ihany se rato na izany aza. Ary ndry, ho atao sehiny tsy hatana sehiny. Masolo masy rangaty a. Aiza solon'ny aina. Rehefa tsisy anjara masoandro hiratra ho atsony eto amin'ity tany ity dia aleoko za mihitsy no hanokatra ny varavaran'ny hazavan'ny fiainako. Ka alohan'izany dia izay aizina manembatsemba naloha no esorina voalohany. Ary ianao no melo lalana amin'izany e. Fona am'se rato a. Aza manindritra ny tana se amiko akory fa aleo ho fato azy eto e. Aza mitady heloka ho an'ny tena sery. Tsisy resabe zany radada. Etsy mipetraha etsy ambonin'ny tsezitsy dia ao tampenana ny vavy e. Tsy ilaina mitabataba eo radada. Ary tsy sahenanao koa eo ane. Ary tsy afaka no aiza-tsony koa ianao satria efa mifatotra amin'ny seza ny tongotra aman-tananao. Dia tsika zany radada amin'ny lalao manapitra faran'ny andriananao a. Mila nitoratorana ka na vao masinangatra ianao dia mampamangany amin'ireo ray aman-dreniko izay rehetra lasany rehetra e. Toa tsy mety koa an'iza ny varavaran'izany. Aleo tonga dia hiditra zaniko. Dia tsy hitako tao amin'ilay trano tokoa moa rato fa lasay zary. Kanefa ka mbola marefo raha izy iny. Soa ihany tokoa aloha fa tsy dia lasa lalina ny ratra tamin'ny lohany iny. Nampalahelo ahy ery ny fipetrapetrany. Nangata-maso tamiko ny lavontsy. Ary ohatrany maheno ny neny miresaka ny azany. Iza no miresaka aminy ao amin'izao oro izao? Dada nefa mbola any am-piasana amin'izao. Aleo any ho jereko ao aloha. Dia izay kia,
nataoko nandrengirengy teny amin'ny tsena nosy be ne. Tsy mbola malala ihany mantsiko. Ay, miantso an telefona kay. Ary fahaleriana izy izany. Aleo hoe nona tsara izay ambarany. Mba hampifandamora anaty telefona koa ve ho toy ny olon-dehibe toy e. Dada mantsy ny mpiantso azy matetika. Ka mety izay izao no mahafaly azy io. Ao hoe mba inona izay mba fetsifetsy ny toy ny olon-dehibe toy. Ny ato an-trano aky tsy misy maharaka an'izany a. Atsika ny tanàna izao. Ndraraha nakasika ny nahafatan'ny ray aman-drenin-drado efa dossier classé. Efa ho 20 taona teorina ve ka izy tsony no araka an'izany e. Na ilay bandon'ny karamaina tamin'ireny koa aza ve ireny tsy efa impiry nivoaka niditry ny fonja. Andriamanitra, ino ty loza henoko? Marina aloha izany e. Ny any Ravoavy indray nangalako ny be manaiky dia manaraka sy manaiky izay ataoko. Ary ampiarahako amin'ny sy mainty dia manjary nankahalaamaizina ny rado. Inona daholo ary izany zavatra mampihorokoditra lazainy izany. Tena gaga marina ka. Fandry koa ve hatramin'izao dia mbola tsy manaiky an'ny endrangory ihany e. Inona fotsiny ndranona no iambozonana ny tony raha tsy harovan-tena. Ay, izany ny vakana fahafa iambozonan'ny neny iny lazainy fa fiarovana. Hitako moa ndre mandeha tena ny pempenina mihitsy izy raha sendra latsaka ilay iziko. Sao ditandry retsy ilay firavako iny, hoy izy eran-trano. Kalma fotsiny ndry fa tsy maintsy azontsika io e. Zay aloha fa anao rarakelaka izy fa ho avy eo angamizay ilay ravoavy iny a. Mahazava amiko tsara izao ny zavatra rehetra. Neny daholo izany no tao ambadika ny lozana azo ny ray aman-drenin-drado. Nampiovany dada sy ny sise iny e. Aiza moa izany izao no mety ahitako an-drado. Efa lany aika mantsy ny tady azy tany an-tranony. Nantany ireo mpibata entana sy mpitarika posy teo akaikiny aho omaly fa tsy nisy nahita azy o. Fa dia lasaiza re iny e. Ary iza koa ny olona afaka nampy amin'izao. Aleo rangaho any amin'ny dadandry aho. Izy izao no tena maharaka tsara ny tantara. Ampy angam izay fotoana ny lolovan'izay dadandry io. Ataovy mivavaka farany dia atsatoka eo amin'ny fonao ty lelanantsy maranitra dia maranitra ty. Rado, fino ty ataonao? Mikisany ianao rio ny so ipitian'ny raha eo koa. Ary ianao tokoa izany le hoe lolo manatonafo. Rehefa vita ny dadandry dia ry indray izanyko. Fa misy inona Rado a? Ty rangatsy vaniny ty no namono ny ray aman-dreniko riony a. Ary nareo menakavy mipiraitsy kombakomba amin'ny daholo. Tsy Rado a, anananao pirofo anga zany? Ka manaiky matotsy miteny e. Tsy Rado a, fantatry ny olona nahavandozy. Ka mingavy ianao a fa ao dadandry dia ndaontsika telo mianaka hiaraka hisambotra ilay olon-dratsy mpamono olona. Ka nahoana ny tsy nateny vao nitsatoako ty rangaty e. Ka mety tahotra noho ny treritreritry nataonao e. Efa antitra koa ane izy Rado ka na ny fahitany iny fitaovana ny tananao iny fotsiny aza ve tsy hampangovotra azy a. Fa iza aloha ary le olon-dratsy e. Ineny Rado ny tao ambadika ireny rehetra ireny a. Ahoana tsara hoe riony? Ely izany Rado a. Bao izy dia andao andeha. Eny an-dalana mandinika ny tokony atao. Aizany ty o! Odie! Mba iza koa ary izany manilingely lavira fialan-tsasatra izany. Odie! Ho avy e! Ilay tambany voidaty indray. Asa misy inona nga? Vao tsy vao avy nandefa vola hividianana vidim-panafody anga mora voavy sa tsy ampy? Aleo aloha mpandrosoana ka. Mandroso re dadandry o! Mandroso ianao e! Ely izany marina. Dia tena androso tokoa moa zaniko. Manahoana nareo aty? Eo ihany rery dadandry o. Ny tena hoe salamata teraka aloha tsy misy e. Fa rehefa mba hafa mijoro dia izay ny zava-dehibe.
marina tokotra ny rehetra zany ko ary hono ahy ary nakaisy izy menata dia ahita azy reny aho mantsoko afaka mihitsy ny androko tamin'izy menata tany reny. Io ny lasa nianatra fa irado ane dadandry ka loza fa izy avy tany ambanivohitra iny dia tsy nety nianatra intsony. Ay, lasa mirereny ohatran'ny ambotsy manatompo miaraka amin'ireny namandratsiny ireny sisa nataony. Manao tsitipary sisa ny mody ato an-trano ato. Zany aratsiny izy nody farany teto izay ontsazy ny foko kanefa noho izanana janona ihany fa tsy tany. ary tsy namposikova be ohatran'izany le zalahy iny mba olona endry sy azo anteherana ihany raha ny fahitako azy rahatr'izay. Ianao anga ahoana? Salan'ny hoe ny tena ny tsy nahintaiza raha nisy nahita. Kanefa ne mba nitaizana tamin'ny finoana kristianina ihany. Mba nampianarana sekoly alahady, nampirisiana anao katekomena, dia noraisina mpandray. Mba nandaniam-bola tamin'ny fianarana ihany fa dia izay toko moa ilay hoe raha nandamosiny gany. Ny tsy nanabe ihany no ratsy dadandry. Ka sao koa sary nareo naniraka sy nandrisika azy fotsiny kanefa nareo tsy nandeha akory fa nao ny ray aman-dreny sasa mantsy zany ko ny zaza mpiretina enatra sekoly alahady hivavaka kanefa izy tokony hitarika azy aza tsy mandeha ka lasa fitaratra ratsy ho an'ny ao an-trano zany, lasa mpitaro boato vilam-bavy. Marina ina aloha izay any dadandry izay fa aleo angalo angalana kafe kely ianao. Hody, aza dia mizahirana re anaka fa efa mba nisotry ihany niala tany an-trano nge. Ka iza indray ary mory dadandry no isahiranana. Impiry mba hiakatra ty aminay ianao no tsy mba hiezaka kely anao izay mety izay. Lasa aloha eny aryko, tena mahay metsara velatsy zany raha vehivavy sady mahay mandainga. Zany raha hita soritra iny amin'ny endriny akory hoe mandainga izy fa tena misosa tsara zalany reny efa vita planiny reny. Zany reny tsy mahita fanontaniana apetraka amin'ny marina. Tonga dadandria kafe efa tao izy ty mantsy fa nafanaina vetivety tamin'ny boloara fotsiny. Ko tsy very amin'izany very kelakely tiany tsirony hafa kely ihany le kafe any ambalaka. Marina tsy tena matsatso izy zany. Aleo angalo apetrako kely eto fa tena mbola mamay be koa izy zany ka saika mitsovaka marina ny lelako. Ary eto no amelezako an'ity androany. Aza miafafa re dadandry nahoana ary no tsy mety mandray an'ilay kaopy sy mofo tsony izy. Tena ohatran'ny anataraiky zavatra rangaha zany fa aleo atao amin'ny fanaovana azy. Ahoana dadandry? Ahoana izay anaka? Manaona marina ho azao aloha ny voly sy ny tanitsika any ambanivohitra any. Ireny raha mahita reny rehetra tsy dia tsara loatra ny vokatra noho ny fiovaovan'ny toetrandro kanefa dia noho ny amintsika zanak'olombelona ihany no mahatonga izany. Zany ihany fa ahoana tokoa ilay didy miafina napetraky Raibendrado. Raibendrado? Tsara mantsy raha mba hitanay ray aman-dreny mialohan'ny hanomezana sy hamakiana azy. Ka izay indrindra retsy no hitadiavana ny rato amin'izao fotoana izao ny tena efa miahosa ihany kanefa amin'ny mahambatona melakafatra dia tsara raha teo mihitsy rato no hamakiana azy mba hahafahany mahafantatra ny taniny reny izay navelan'ny raipeny. Aza dia misahirana zany re ianao dadandry rehefa tonga ato aminay izany taratasy zany dia sahala ny tonga ny aminy any. Sa tsy matoky anay intsony ianao? Tsy hoe tsy fahadokisana anaka. Sady izao koa re dadandry ianao tao efa niraisin'izy mivady lehibe ho toy ny zanany ihany. Ka nahoana ny tsy ahodinao anao ny tanany? Sady ny vehivavy koa toa hoe tsy mandova. Ka raha ny tena izy zany dia anao avokoa rehefa nananindreo?
Tsy misy lalàna manamafy an'izany retsy hoe tsy mandovo zany ny zanakavavy a. Efa eo amin'ny resaka firazanana zao no misy faritra sasany izay mbola mametraka an'izany amin'izao, kanefa tao hoe mitovy soa ny laso ny vavy. Ela loatra izany dadandria. Hoaliny eto ihany ny andro fa zao eno tsara. Omeo moramora ny taratasy ny tany rehetra ny ambanivohitra any. Ohatray marina. De omeo any koa ny didy miafina. Ary raha sy diso mbola misy camion miasa any ho any Lanitro, fa inona ary tia mahazo andro any, zay ale rehetra tao maneno saona avokoa. Oka re anako, oka marina mafy, tsy nitondry zany aty amiko re ahy any an-trano nataoko tsara pirina daholo izy rehetrako. Zao noho izy dadandria. Voaka milamina sika miala ato an-trano de mandeha maka ilay taratasy any ambanivohitra. Eny ariko. Ay kosa, manao ina dadandrio? Manahoana letsy ravavy a? Ay, tonga sady la ravavy. Aza matahotra ianao dadandrio fa efa eto ianao kosa ry Emilio mila fanazavana fanampiny avy aminao zay. Mandro izy mena da. Iony rado fa ahoana zao? Anio ny adiny Zaza Navela ry neny toa. Ka noho zany de zay zao manontany fa ianao mamaly ny fanontaniana. Menanareo ara ka mangataka anao mba tsy handainga. Oka amin'ny marina rehetra no lazainao aminay indrindra amiko, mba tsy hampiakatra ny atezerako. Maromaro ihany izy reto ka eno tsara voalohany indrindra, ahoana ny fomba nataonao namonoana ny dada sy neny? Faharoa, aiza ny nasianao an'ireo ody ratsy fampiasanao? Zay ihany aloha fa avy eo indray mahita ny ambiny. Ataoko abdala sao tezitry polisy latsaka fahaefany. Sovidina lafo ty vavy ary le kely ty fa aza mba mitsaotsaona loatra. Nahoana ny de mifanendrikendrika. Nahafaty an'izay ray aman-dreny tony aza sarony akory ka zany mba andramany anehoana eto. Esye. Tsy mianiany aminao any ary neny to Ole retsy moramora ihany fa sao animba ny fananako Tsy nisy nahariariny tiany ala tamin'ireny ka aoka tsy ho setrana kely ny zavatra. Hatr'izay no tsy niteny ry neny toa, fa ankehitriny fantatro ny marina. Mbola renako sy fananako avy amin'ireo ray aman-dreniko rehetra isehovanao amin'ilay sy anaovanao tsinitsinina reto. Rehefa voanitazika rena ry anina de mitenena. Eny are, iandry mpitandro ny filaminana zany ianao io vao ilobava. Miala tsiny aminareo telo mianaka fa tsy maintsy hampiakatra an'ity raharaha ty satria tatsika fa tsy mety mibaboka ny anareo Ko raha tsy misy azo torotoroina fotsiny aoko. Mitady porofo zany ianao io. Tere! Alefaso kiry io Andrasoatra alefako somary ivaiva le feo fa na izany aza mazava tsara ihany. Ny any ravavy indray nangalako ny be manaiky de manaraka sy manaiky izay ataoko. Ary ampiarahako amin'ny tsy mainty de manjary nankala-maizina ny rado. Ary mialohan'io de nilaza ianao ry nefa fa nanakaramanao olona ny namono ray aman-dreny ny rado. De aiza ho aiza amin'izany no misy manam-porofo fa zany namono ny ray aman-dreny ny rado Ty indray de tsy afa-be leto anio Okizay ry neny ampy zay. Zaza mihitsy nijoro vavolombelona amin'ny fitoriana izay ataony rado satria eniko avokoa ireo antso an-tariby nataonao. De sahanao ve? Hoatray. Tsarovy anefa anaka. Fanesoanareo taranako ny tanjoko amin'izany. Tsy tena loatra ianao ry neny tsy mba mahay mitsinjo fiarahamonina. De ahoana zany Emilio? Miandro ny fanazavaona ane zay sa mbola hiary tena ihany? Losy ty marina fa eto vao tsy maintsy hipotrany na fenina. Eny kiala kely ty daholo zany ny resaka ny fanaovanay tamin'ny maraina. Mifona aminareo re indrindra aminao zany ry rado Nentin'ny fitiavakarena sy ny fititahitavandra amin'ny
areniny hafa fotsiny aho ka lasa nanao tao foana. Aza fa tsara retsy fa tena tsy misy azoko mihitsy aho. Aleo ary fa ho tantaraiko anareo e. Satria moa zahay sy voavy no nivady melohan'ny vadin-draseta sy mevasoa. Tena sahirana mafy zahay tamin'izany. Izy ireo kosa nefa vao nivady dia hita fa tena nandroso ny roborobo fatratra ny fiarin'izy ireo. Niteraka felonina ho ahy izany ka nitady izay hevitra aho ny ahazoko sy ahatonga ireo arenindreo mba ho ahy koa. Ty felonana tsotro zao zany nahatonga anao hisopatra sy hamoan'olona raha matoty? Aza tapahanao aloha ny teniko e. Indray hariva raha henoko fa hoe hiakatra ty Antananarivo vao mangiran-dratso ny raseta ka mba hanararaotra hiaraka aminy ihany koa i mevasoa. Dia nitsiry ny hevi-dratsy ka dia nanantona ny razily mekanisien mpikoja ny fiarany tamin'izany aho mba hanao tandrametaka ny isatry ny fiara. Ka raha tojo ny fidinana be izy ireo dia tsy nahatany intsony ny isatra ka ny afara tamin'ireny izy nivadika tany akady ireny. Lal zany marina. Tsy mbola maty nefa izy mivady tamin'izany fa mbola nanakaraha mandian-jatovo maromaro aho hamono sy hanapitra ny ainy. No araraotina ny mbola nahamaizina ny andro ny ririnina ka tsy nisy nahatsikatra nanaovan'izy ireo izany. Dia ahoana nahatonga tsy nahatsikatra izany rehetra izany? Olona efa zadra rano nampanaoviko ny hiraka ka dia tsy nisy nahatsikatra izany. Rehefa maty ireo ray aman-drenin'ny rado dia nihevitra fa tsy maintsy ho irado izany no hitantana ny hareny. Ity farany nefa moa mbola kely loatra ka tsy maintsy mody ny dongo tamin'ny ravoavy aho ny hitaizana azy. Dia nanomboka teo dia tsy nanahirana anao intsony nanjaka sy ny liba tamin'ny fananan'ireo ray aman-dreniko. Ary tsy nionona tamin'izany ianao fa mbola tediavinao ahodina ho anao tanteraka mihitsy. Ka tsy namenatra anao na tamin'ny fomba ahoana na tamin'ny fomba ahoana. Tena ela ny aina narak'izy fa mbola tsy tojo maizina tahaka n'ity androany ity ka. Marina moa. Eto izany vao tena mazava amiko ny tantara. Noho ny fitiavan-karena sy ny fitiavan-tena nahatonga anao hamono azy ireo dia mody nitezenao mba hahamora ny fangalana ny arenany. Mety izany mihitsy koa. Dia ilika avy eo dia ho vonoina ihany koa. Dia rehefa maty dia nareo sisa fianakaviako no tsy maintsy hahazo ny lova. Aoka kosa lesy rado mba avahany any le hoe ianareo isika ny eto zao ka samy vaka sy gaga raha nandray izany. Marina tokoa izany andady izany. Dia ahoana eny ataonao rado a? Ny amin'ny resaka tany sy lova reto azo hifandaminana izany Zay aloha e. Vovoka mbola hanotitra io ka tsy hitako loatra izay divana amin'io. Fa ny tena mampalahelo ahy dia ireo ray aman-dreniko matimaty foana tahaka amin'ny valala ny samborim-boka. Indrisy anaka. Mbola ho adinina aminao ry neny tony raha andreny. Ny fananako na lasanao tany aza mbola afaka miary fa ny ray aman-dreniny kosa ahoana? Ahoana? Mbola masainao? Mifona aminao re arado a. Meloka e. Aza toriana fa vonina ny ova ary onenako ny vitako taminao rehetra e. Tsiry neny toa. Izany moa re rado a. Ny fiverenan'ireo nahitako masoandro tokana ihany no afaka manonotra ny vitanao tamiko. Kanefa moa tsy ho tanteraka izany. Reny mba niangavy sy mifona taminao no ny zavatra tsy nataoko akory. Ozina sy latsa no nahazo ahy. Kanefa tsy hamaly anao an'izany fa aleo ny lalàna no hifehanao e. Sady izany efa maneny izany ihany koa ny andro mara manam-pahefanana ianao. Tonga hakanao izy ireo. Tsy rado a. Tsy anaiky andova fony izany kosa aloha e. Aiza ilay kahito eny. Zay fa velominareo e. Dia any ampondra tokoa mantsy ny hafaran'ilay vady andrefomatoka. Ary sazy tena enjana ninazy azy satria maro ireo eloka vitany nanenjana azy. Reny ny arahana hita ireny von'olona sy fisolokiana no nataony. Fa ny tena loza dia izy ity izay nikasa saika hamono any dadan-drindray tamin'ilay kafe iny. Ndre misany foka mahita ty raiko.
jereo anety izy raha tsy lasa sainareo mbaravarakely eo e. Dada! Dada! Oe, ahoan'izay ianaka? Fa inona ho any mahalasa saina ny dada eo e? Fantatra nefa mieritreritra ny indray dada io e. Sitrapony azy ry dada. Marina fa hoe zanany a. Malahelo azy ihany koa. Fa amiko a, rehefa vantana dia kare. Ny resaka kitrano ohatran'izany ihany tsy mampandroso antsika. Dia tena tsy mampaninona anao zany ianaka mikadrano renao. Ty tena loatra ny endry dada. Anoka izay mitady anelingely azy ty tadavy ny finoana avokoa. Jereo ane isaka nanaovana ny dadandry tamin'ny kafe iny e. Motsy izy ihany nisotro azy aveo rehefa tonga ny polisy haka azy. Raha araka ny fitiliana natao tamin'ny marina tamin'izy tsy nahatsara teny ireny dia fanaposiana ra-tsakafo no nahazo azy. Kanefa rehefa natao ny fanadihadiana dia kafe nataony ihany zany. Zany ve zandry dada le hoe kenda ny vomangana sisiky ny tanany? Fa nagaga dia nahoana ny mbola nandany andry azy teny amin'ny toeram-pitsaboana ireo polisy e. Nefa efa safidiny io faty. Tsy tompony nentsika ry io nena tokoa ny mantsy raha mangatahina. Ary izay marary andrianina. Marina fa hoe meloka sy nanao fahadisoana ny renanao fa manana zohitsabony izy na izany aza. Sady zany koa ve tsy mba ampianarina anareo any an-tsekoly ihany e? Na zany aza ry dada. Rehefa afaka baka soamantsara eo any erina any a, dia hianatra momba ny lalàna ary tena mpanjaka izany eto amin'ity fireneko ity. Tsara loatra izany fahandrinao izany ianaka. Aza matahotra fa mbola eto dada no ananao hatrany. Dia tena misaotra anao rery dadandry tamin'ny fanampianana nataonao ahy. Eny anaka. Ary mamerina ny fialatsiny tamin'ireny fihetsika nataoko ireny. Tsy misy tokony isaorany lahy letsy zany rato a. Ny afatra navelan'ireo ray aman-dreny tany aloha ihany no mba tanterahako e. Na izany kosa aza e. Dia daholo marina moa zany reto tamin'ny marobe reto ry dadandry eo. Zany mihitsiko ty. Tsy mbola ho vitako aloha zao angamba ny fikarakarana ny reto ka. Fa raha ny tiako dia hiverina noho ny fianarako aho. Dia amin'izay afaka tsara mampiatra ny fianarako ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Izay mety amin'lahy letsy atao a. Sady raha mivokatra lahy ireo no miakatra, mbola afaka mahavita tsara ny fianaran'ny lahy mihitsy. Izany. Za mbola eto aloha vonona hikarakara. Kanefa na dia izany aza dia mba tsy tia matetika ihany ahy e. Aza matahotra ianao dadandry fa tsy hamelanao rery aty izany aho. Ay, Ary mila asiana olona iray koa ary hanampy anao ato. zay mihitsiko. Dia fa nirindratsy moa zany no nahatonga ny nitony-doboka ponjako. Dia gaga tokoa letsy fa dia tena nanjaka tokoa tady ho ato ty fisolokiana tany io a. Aizako ny mpiray tampo aza miadolova. Atao ahoana e? Misy ireo tia kely ka dia giazana ho azy rery ny tany. Ny tena mampalahelo dia ireo tany maro lasa ny vahiny ambonadiny. Rehefa azony dia ataony amin'ny fanaovana azy. Ao ireo misy mitrandraka ny rena-kibony tany ao aminy izany a. Ary ao kosa ireo manolotra ka manao fotodrafitrasa lehibe sy ny sisa e. Nefa zaty izao ry dadandrina mba naniry sy ny tsiritra fatratra an'izany ananam-piray-tampo izany. Zany a. Kanjo moa za rery sisa ny Zaza Navela. Zaza Navela. Nosoratany Rijaniaina. nolalaoviny Ny Antsarandrianarsoa. lalaina mahery vola Axiel. Rijaniaina Daniel. nandray feo sy nandrindra ara-teknika Sarobitsy dia lahy. mpanatitosy Axiel.